Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Eny ary tompoko, toy ny mazatra aza dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa noho ny fahasoavany dia nomeny tombonandro ahavelomana, iainana, aretsehana tahak'izao isika. Ary afaka manaraka ny fandarana zay karakarainay fiangonana Refy Androndrakely. Tsy maintsy misaotra azy mantsy isika satria avy aminy zao fahavelomana izao. Mino aho ary tena mino hoe malahelo ny tompoandriamanitra mahita olona velona eto ambony ty tany ity, kanefa tsy mahatsiaro azy, manadino azy, ary indrindraindrindra tsy mba misaotra azy akory noho ny fahavelomana zay nomen'Andriamanitra azy. Ho manokana, sarobidy amiko ny fahavelomana tahako zao. Ary niriko azy dia ny anomezan'Andriamanitra ay fa ela velona miaraka amin'ny fahasalamana sy ny tanjaka ary ny hery. Efa nanao an'izany mantsy izy tany aloha tany teo amin'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra, ka inoko fa afaka anao an'izany ihany koa izy am'izao vaninandro misy atsika izao. Inonge ny voalaza ny amin'ny Mosesy ato amin'ny Deutéronomie 7:17, efa 20 taona Mosesy vao maty ary tsy pahana ny masony na niena ny heriny. Mazava ny voasoratra, tena mazava mihitsy ny voasoratra. Noho izany ataovy zava-dehibe aminao ny misaotra an'Andriamanitra sy ny makasitraka an'Andriamanitra no zao fahavelomana nomeny antsika izao. Manarak'izany manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy zay efa eo ampotitra fahitalavitra ny tenako am'ty androandroany ity, ho iaho hoe amindra fo aminareo any ny tompoandriamanitra ka amonjy anareo, anasitrana anareo, anafaka anareo am'ireo olana zay mahazo anareo, anafaka anareo zay mbola voafatotra sy voakeja ihany koa, ary hitay sy ampamety hatrany ny ataonareo rehetra. Mitondra zany tsodrano zany mantsy aho satria ain'Andriamanitra atao eo aminao avokoa izany nambarako rehetra izany. Omenazany ny voninahitra. Raha misy baiboly azy eny aminao dia sokafy ao amin'ny bokin'ny Jakoba 4:7. Jakoba 4:7 de ny 7 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jakoba 4:7 de ny 7 toy zao mivoasoratra: ka dia maneky an'Andriamanitra ianareo ary manoerany devoly dia andositra anareo izy. Zay le voasoratra. Ka dia maneky an'Andriamanitra ianareo ary manoerany devoly dia andositra anareo izy. Mazava be zany voasoratra zany. Ary ataoko fa voavaly ny fantanian'olona maro manao hoe ahoana no atao mba ahatonga ny ozina sy ny fanaratsy hiala eo amiko, hiala eo mitokantranoko, hiala eo am'izay zavatra rehetra ataoko. Mazava ny voasoratra. Maneky an'Andriamanitra avy eo toeriny devoly ny vokatra andrasana orina zany dia andositra anareo izy. Noho zany raha te ahita fandresena sy te ho tafita ianao manoloana ny ady ifanaovana amin'ny ozina sy ny devoly, de tsotra ihany, tsy maintsy pratikenao io teny voalazany Jakoba 4:7. Tsy maintsy pratikenao hoy ao, maneke an'Andriamanitra ianao, maneke ny fisiny, maneke ny heriny, maneke ny teniny. Fampianarana manokana mony am'izany. Avy eo toeriny devoly, fa izao ny zavatra tsy maintsy iseho, andositra anareo izy. Tsy maintsy manao pratika an'io teny io ianareo raha te ahita fandresena sy te ho tafita manoloana ny ady ifanaovana amin'ny ozina sy ny faneratsy. Tsy maintsy ho iaho. Izy olo vavolombelona aminareo ngia hoe eno tsara ty zavatra tataraiko ity.
ndre mandeha tonga tao amin'ny tokantranona fianakaviana anankiray aho tany avaratra tany no seho le tantara. Lo olona reto fianakaviany reto, lo olona zany le raim-pianakaviana ary diakona lay renim-pianakaviana. Isa mba kristianina ry zareo ary mba kristianina mangetahitany tompo. Fa zao zatra nampalahelo nisy tam'reto fianakaviany reto. Saiky isan'andro isakariva ono dia mahita olona kely be deaibe mandehandeha ao anaty tokantranony ao ry zareo. Tsy ilay raim-pianakaviana ihany na renim-pianakaviana ihany fa hatramin'ny ankizy de samy mahita any olona kely mandehandeha io. De rehefa reo olona kely mandehandeha reo zany tantarain'izy reo dia maminany ary ny faminanina entiny de tanteraka avokoa, ary faminanina ratsy, faminanina loza no entin'ireo olona kely be deaibe reo. De akoatran'izany tsy mety mahita tory mihitsy zareo amin'ny alina izy rehetra mihitsy. De tak'izany foana ny fiainany nandritry ny fotoana naharitra de fataro am'izany ny fahoriana sy fijaliana tao aminy. De ny nampalahelo de tsy fantatry izy ireo hoe ahoana no atao manoloana fisin-javatra tahaka izany, ahoana no atao. Mivavaka ihany zareo ao an-trano fa dia tsy misy akony fa tonga matetika foana le olona kely be deaibe mandehandeha zay mandrao anazy ireo. De tam'izany zahay ny tenako miaraka amin'ireo namako no tonga tao amin'ny tokantranon'ireo olona ireo. De nampafantatra azy ireo ny tokony ataony zahay ny amin'ny finoanan Jesosy, ny amin'ny fanekena Jesosy ho tombo sy mpamonjy, ny amin'ny finoanany fahefana nomeny Jesosy. Be deaibe moa ny zavatra nampianarinay azy ireo tam'izany. Ka rehefa nekeny zany de nasainay nanohitra andreo devoly reo tamin'ny anaran'i Jesosy izy. Izahay ihany koa nivavaka ho azy ireo ary nanohitra le fanaratsy mba hiala tao tokantranony de omena voninahitra Andriamanitra. Fa rehefa verina tany zahay de nijory vavolombelona izy ireo hoe tsy tonga tatao tranonay intsony le olona kely nandehandeha ary nafinahitra ozy izy de nahita tory tsara mihitsy izay mianakavy. De mbola verena tany fandronony zareo nanaovanay vavaka dia soran'Andriamanitra fa dia tafarina indray ny fiainandreto fianakaviandreto tsy tahaka ny teo aloha intsony zany. Ny olana mipetraka nefa de izao maro amin'ny mpanompon'Andriamanitra, maro amin'ny kristiana no tsy mahafantatra, tsy malala ny tokony ataony maloana fisina ozina sy fanaratsy zay miasa amin'ny olona tahaka zany, tahaka ilay fantataraiko taminareo teo. Ary tsy vitany hoe tsy mahafantatra sy tsy mahalala ny tokony atao fotsiny lay mpanompon'Andriamanitra na lay kristianina, fa miteny teny tsy voahevitra mihitsy aza ny sasany, miteny teny tsy voadinika ihany koa, toy ny hoe avy alao anao ny ataony ny devoly, fa Andriamanitra ihany koa hoy izy dia anao ny ataony. Ry havanao, hafahafa nge zany teny zany hoe avy alao ny devoly anao ny ataony fa Andriamanitra ihany koa anao ny ataony. Ho ahy manokana tsy avelako anao ny ataony eo amiko zany mihitsy ny ozana sy ny fanaratsy. Azadiny fa raha tonga eo amin'ny olona anankiray na fianakaviana anankiray nge ny ozana sy ny fanaratsy dia tsy maintsy ataony, tsy maintsy ataony zavatra ratsy, satria tsy misy ataony afa-tsy ny mampahory, ny mampijaly, ny manakorotana, ny manadisy fanantenana, ny mampamohy fo, ny mitondra retina, ny mangalatra, ny mandringana, ny mandrava, ny mampandamoka ny atao rehetra. Mampanota ihany koa izy rehefa tonga eo aminao ka hoe avelanao anao ny ataony. Mampanota, mampanojy fanao. Tsy efa hainareo ve lay tantaran'i Jodasy rehefa tonga teo amin'ny Jodasy izy dia nanao ny ataony tokoa, de natosy Jodasy anojy fanao amatika an' Jesosy. Nefa fantatry Jodasy hoe izy moa i Jesosy io, fantany hoe ino lay Kristy, ino lay Mesia, ino lay Andriamanitra tany an-danitra tonga nofo. Asa diny ihany koa fa efa fantatr'Andriamanitra trany am-boalohany zavatra ratsy entiny ozana sy ny devoly, ary zany no antony natonga an' Jesosy tsy maintsy
nanaiky noombonina teo ambony azy fijaliana mba ahafany mitondra ny ozona mpahazo ny olombelona rehetra. Galatiana 3:3 no milaza izany. Ary zany ihany koa no antony natokany Jesosy tsy maintsy nanolotra ny ainy ho faty teo ambony azy fijaliana, satria zany no hitany falalana ahafahany mandringana an'ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devody. Hebreo 2:2 no milaza izany. Ka na ny ozona na ny devoly zany de fa vitan Jesosy ny anjara asany entina manohatra sy manosika azy ireo mba tsy hoe ho amintsika zanak'olombelona. Fa izao manana anjara asa manokana ihany koa isika mpanompon'Andriamanitra, isika mpino kristianina manoloana fisina ozona sy ny fanaratsy ary ry olana entina. Tena manana anjara asa manokana mihitsy isika, ary zany anjara asa manokana zany no entitsika mamarana ny fanoerana ny ozona sy ny fanaratsy mba tsy anao ny ataony eo amintsika mpanompon'Andriamanitra sy isika mpino kristianina izany. Zany no anton'ilay fahefana nomeny Jesosy Kristy. Hoy izy ao amin'ny Luka 10 ao 9:12, indro efa nomeko anareo ny fahefana manitsaka maimboka sy manitsaka maiko sy mena rano, ary mandresy ny rehetra anana fahavalo, ka tsy isy ampaninona anareo akory zany. Ary eto dia mametraka fanontaniana hoe raha nanome an'izany fahefana entina manitsaka ny maingo ka sy ny mena rana, mandresy ny rehetra anana fahavalo zany Jesosy, de amin'ny fotoana manao ahoana no heverinao ampiasaina an'izany fahefana zany? Ary ampiasaina amin'izy zany raha ohatra ka mandika amin'ny baiboly ianao. Mino sy matoky ao fa raha nanome an'izany fahefana zany Jesosy Kristy de tsy hoe entina sy ampiasaina amin'ny olona rehetra eny an-dalambe toy ny hoe iny misy olona mandeha ka hoe andao ho avoaka ny fanaratsy eo aminy, fa misy fanaratsy iny fa olona tsy mbola vavaka, olona tsy mbola manompan'Andriamanitra, na hoe iny misy variteny ka andao ho avoaka soroahana ny fanaratsy zay manosika azy mba hivaritena tahaka an'iny, anao tsy fanao tahaka an'iny. Tsy atompoko, fa raha nanome ny fahefana Jesosy dia entina manafaka ny olona efa mino a Jesosy, entina manafaka andre olona zay efa nandray an Jesosy Kristy, mba hahatonga ny ozona sy ny fanaratsy tsy hanao ny ataony eo am'ilay olona tonga ho am Jesosy. Tsy efa enao ve ny tantaran'ny Joba ry havana? Tena nampalahelo be nge ny tantaran'ny Joba e, fa lehilahy marina sady mahitsy izy, lehilahy tena hoe noderain'Andriamanitra manokana mihitsy a ny fiainana tamin'ny fahavelomany tety ambony tany. Fa indrisy fa tonga teo amin'ny Satana ny devoly, ny fanaratsy, nitondra zavatra ratsy amin'ny karazany teo amin'ny fiainana. Tena hoe nitondra zavatra ratsy amin'ny karazany teo amin'ny fiainana, nandrikana nanapotika ny fananany rehetra zay nohariny nandritry ny taona maro, namonina faty ny zanany naterany rehetra, nitondra aretina faran'izay ratsy hatrany tapidoka hatrany am-palady teo amin'ny tenany manokana. Baiboly de mitantara hoe dia avy Satana de nanao an'izany rehetra zany teo amin'ny fiainana. De tam'izany fotoana zany moa azo lasaina hoe tsy mbola fantatry Joba hoe Satana no nitondra an'ireo zavatra ratsy reo teo amin'ny fiainana, ary tsy mbola fantany ihany koa hoe fahefana tatyakiny ahoana no entina manohatra azy ireo. Tsy fantany zany tokony atao. Ka rehefa tsy fantany tokony atao de nanao ny ataony ny devoly, nanao ny ataony Satana sy ny ekipany rehetra, de arak'ilay notantaraiko taminao teo hoe nitondra olana faran'izay mafy indrindra teo amin'ny fiainan'ny Joba izy. Zay no antony mahatonga amin'ny teny hoe aza velanao ny ataony zany ny oza sy fanaratsy, aza velanao ny ataony zany izy, fa zava-doza no entiny raha velanao anao ny ataony eo aminao izy. Ny manimba ny eritreritry ny olona sasany mantsy de ity hoe efa pilo aho,
efa nandray jesosy aho de olona tahaka zany ve de mbola avoaka devoly ihany, mbola tapana ozina ihany, de hoy aho hoe tsy aleo ve avoaka hialany ny ozany sy ny fanaratsy raha mbola eo tokory zareo toy zay avela anao ny ataony izy, anao ny ataony eo aminao. Tsy aleo ve ahilikandro zareo raha ny marina zao mantsy raha ny tokony ho izy vao niny sy nandray an' jesosy ny olo iray de amin'iny no tokony atao ny vavaka fanafana ho azy, fanapana ny ozina sy ny faniliana ny fanay ratsy mba hiala eo aminy. Fa saingy ny maro amy kristianina efa amam-bolany amataonany no ninony an' jesosy, nandray an' jesosy, vo fata le fampianarana, vo mazava aminy ny tokony ataony, de iny ndraindray no manelingelina ny sainy, ohatrany hoe tena manelingelina ny sainy mihitsy. Riavana malala, aza velanao ny ataony eo aminao ny ozana sy ny fanay ratsy. Aza diony ihany koa fa raha ohatra ka ny tsy fahafantaranao ny marina ny amy tokony ataonao, na ihany koa hoe ny enatrao eo hoe efa piro aho de mbola ho tapana ozina sy avoaka devoly foana ve, dia ianao ihany no hosahirana anana olana raha ohatra ka avelanao anao ny ataony eo ny ozina, kanefa mbola misy azany ozina sy fanaratsy zany a eo aminao. Averiko ndray hoe raha ny tsy fahafantaranao marina ny tokony ataonao, na ny enatrao amy mampino kristiananao, amy mampanompon'Andriamanitra anao no matoka anao tsy manapaka le ozina, tsy manilika le fanaratsy, dia ianao ihany no sahirana, ianao ihany no anana olana, satria tsy tsatra anao ny ataony ny ozana sy fanaratsy zay velanao eo aminao eo. Tsy maintsy anao ny ataony izy. Riavana malala, raha te andresy ianao, raha te ho tafita ianao manoloana andreo olana sy reo zavatra ratsy entin'ny ozana sy ny fanay ratsy, de zao ihany: tsy maintsy tapahana sy foanana ny ozana sy ny asa ratsy ny devoly zay efa nataony teo aminao. Tsy maintsy avoakanao sy roanao amin'ny anaran' Jesosy zay rehetra fahavalo efa nasy toerana teo aminao, fony anao mbola olona zao tontolo zao, fony anao mbola jentilisy, tsy maintsy ahilikao sy avoakanao hiala eo aminao izany, ary tsy maintsy hoe sorona eo an-tanany ianao, satria efa vitan'Andriamanitra ny anjara asany, efa vitan'Andriamanitra, va vitan'ny tombo Jesosy ny anjara asany. Araky le nambarako taminareo mikasiny amy Galatiana toko 7 hoe Jesosy raha nahantona teo ambony hazo fijaliana, de nahantona teo ambony hazo fijaliana izy ho fanafana ny ozina rehetra mpahazo zanak'olombelona velony eto ambony tany ity. Jesosy Kristy efa nandalo fahafatesana, satria araky programan'Andriamanitra raitsy to dia amin'ny alalan'ny fahafatesany Jesosy eo ambony hazo fijaliana no ahafany mandringana ny fanay ratsy rehetra sy ny kepany rehetra na inona karazany. De zay asa, anjara asa izay efa vitan'Andriamanitra, efa vitan'i Jesosy, fa ny anjara asantsika sisa, anjara asantsika pino, anjara asantsika mpanompon'Andriamanitra sisa no andrasana. Ino tsara ke ty zavatra tantarako aminareo ity ndre mandeha nisy mpanompon'Andriamanitra avy any Amerika izy ity no mijoro vavolombelona, fa nahita fahitana izy, de tatako zao zany fahitana hitana. Efa elaela moa le tantara ka de mety hoe mihoatra kely ny teniko na latsaka, fa tako zao le tantara. Nahita fahitana izy hoe io Jesosy hitany miresaka aminy, de miresaka zany Jesosy aminy ary izy miresaka amy Jesosy, fa saingy ny olana tsy henony ny teny Jesosy aminy, ary ny teny Jesosy ihany ko tsy heny Jesosy, ary ny teny ihany ko tsy heny Jesosy. Zay zany le fahitana. De ny antony natoka azy tsy maheno ny teny Jesosy ary mahatonga Jesosy tsy maheno ny teny ataony, de satria nisy biby teo anelanelana, biby takan'ireny ragidro reny, de mikikakika be io biby io,
de vokatry biby mikikakika io a de tsy hainony ny teny jesosy aminy ary tsy hainy jesosy ny teniny tsy hainy jesosy ny teniny amy jesosy zany safady de zao no tao anatin'ny sainy sy ny eritrerina ao anatin'ny fahitana ihany io a hoe fatary jesosy fa io biby io biby mikikakika io no matonga feony tsy henoko ary matonga feoko tsy henony maninona raha-mba roany io maninona raha-mba sorono io biby io zany ny eriterina zany tao anatin'ny sainy ao anatin'ny fahitana ihany le izy de farany moa tsy nandroaka le biby jesosy de farany tapa-kevitra izy fa hoahirony biby io mandehana fa manadala eto izy izy mandehana miala eo fa manadala ka rehefa ndroany taky zany de mikikatra mandeha le biby de lasa de zao no teny jesosy tao anatin'ny fahitana io soa ihany anaka fa ndroanao izy fa raha tsy ndroanao izy de tsisy azoko atao satria efa nomeko anao ny fahefana efa nomeko anao ny fahefana manohatra ny fahavalo manelika ny fahavalo ka raha tsy nanao nampiatra an'izay fahefana zay ianao de tsy misy azoko atao ry avanao ataoko fa mazava be zay fijorona vavolombelona mikasika any amin'ny fahitana zay hitan'ilay mpanompon'andriamanitra izay ny oza sy ny faniaratsy tompoko de tsy ala eo amin'ny olona anankiray nantaranak'olo anankiray raha tsy mietsika araka fahefana nomeny jesosy anao ianao ka disy be mihitsy zany le eritreritry nla hoe avy aloha za anao ny ataony fa andriamanitra ihany koa anao ny ataony tsy anjaran'andriamanitra mihitsy tsy anjaran' jesosy ny mandroaka fanairatsy ry havana am'izao vaninandro zao a efa vita ny anjara asany fa ny anjara asa tsika no andrasana ka raha miandry an'andriamanitra androaka ny fanairatsy anao anapaka ny ozonao aminao ianao de taraiky eo anao ho hitaniavanao eo anao araka le fomba fitenin'ny olona ary araka ny tengo tery aloha hoe raha tonga eo amin'ny olo anankiray ka velanao anao ny ataony ny ozina sy ny faniaratsy de ianao ihany ny alana olana ary zany ke ny fototra mahatonga ny fiainana mpanompon'andriamanitra be deaibe na fiainana kristiana be deaibe ary na de ro kristiana manandraikitra be deaibe azy a manao tsy fanao manao tsy mety hoe lasa mijangajanga lasa misipasipa amin'ny olo anatin'ny fiangonana fa manina manao zany satria avelanao ny ataony le ozina le devolika fa tsy metsika araka ny fahefana nomena azy izy ny derany azy ary ny voninahitra ho an'andriamanitra rery any ho famaranako ny afatra aza de izao mbola mitoy ny vavaka fanafana ataonay fiangonana refy androdrakely am'ty herinandro ity sy amin'iny volana amboniny mbola mitoy ny endrika isehony fotsiny no samihafa eno tsara nge manompoka ny fadiminy volana me ary mandritry ny volana me ray mantolo de isy vavaka fanafana lehibe ataonay fiangonana refy androdrakely amin'ny alalany fanosorana diloilo ny marary mety vaovao amy sofinao angamba hoe mampiasa diloilo ho fanafahana ho fanasitrana ny marary nampiasainy jesosy kristy sy ny apôstôly fahiny mantsy zany ka dia ho ampiasainy fiangonana refy indray a am'izao etsika vaovao ho ataonay mandritry ny volana me ray mantolo ity andoke amaky baiboly isika mba hafantaranao fa misy azany tokoa ho anatin'ny baiboly nampiasainy jesosy nampiasain'ireo apôstôly toy zao ny voalaza atao amin'ny marka toko fahaenina de no tsara hoe marka toko fahaenina zao ny voasoratra de andiny fafito aloha ary niantso ny 12 lanky eo aminy izy ka naniraka azy tsiroroa sy nanomy azy fahefana amoaka fanay maloto zany hoe reo apôstôly reo mpianatry jesosy any de nomeny fahefana manokana entina manasitrana ny marary sy manafaka ny olona azo ny heriny fanamaloto de ao amin'ny diny farambe folo enoy am'izay le pratika n'lay vavaka fansorana diloilo de lasa nandeha izy reo ka nitory fa tokony bebaka ny olona andiny fatelombe folo
ary demôny maro no navokany ary nosorany diloilo ny mararomaro ka nositraniny. Tsy mazavabe aminao ve le teny? Lasa nandeha reo apôstôly taorina ny fahefana nomena azy de nitory fa tokony bebaka ny olona, tokony ala amin'ny fahotany. De avy eo navokany izy ireo ny fanahy maloto zay nipetraka tamin'ny olona. Avy eo nosorany diloilo ihany ko ny olona rehetra marary ka nositraniny. De tahaka zany ihany ko ny voalaza ato amin'ny bokin'ny Jakoba 5 de ny andininy fa efatra amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Misy marary va eo aminareo, aoka izy apaka ny loholon'ny fiangonana, areo ka hanositra diloilo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady vavaka eo aminy. Ary ny fivavaky ny finoana de amonjy ilay marary, fa ny tompo anangana azy ary raha nanota izy dia avela ny elony. Zany hoe tamin'ny andron'ireo apôstôly dia nampiasaina ny vavaka fansorona diloilo ho fanafahana ny olona zay marary sy zay azo ny herin'ny devoly. Efa nampiakarina ho any an-danitra indray Jesosy ny apôstôly sy fiangonana voalohany no tety ambony tany, de mbola nampiasaina ihany ko zay fansorona diloilo zay ho fanafahana andreo voafatotra sy voageja ary ho fanafahana andreo olona zay marary. Zany no anty matonga anay tapa-kevitra hoe maninona moa raha mpiaritsika ihany ko ty zavatra nataon'ny Jesosy sy nataon'ny apôstôly ity. Fa maninona ina manakanatsika tsy ampiasa zany ka noho zany de manasa anareo indray zahay, manasa anareo am'ty herinandro ity aloha zay ho famaranana lay atsika voalohany, famaranana lay atsika voalohany alady voalohany volana May io, famaranana lay atsika voalohany. Tongava tompoko, tena tongava, fa amin'ny farany de inona fa ody vetiny rano natsakaina. Isy fanasitranana, isy fanafahana, isy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa fanasana manaraka indray de manomboka ny alakamisy 5 volana May, alakamisy 5 volana May, andro tsy fiasana io, andro tsy fiasana io. De amin'io alakamisy 5 volana May io manomboka amin'ny 2 ora sasany dia isy fanokafana ny vavaka fansorona diloilo ny marary amin'ny anaran'i Jesosy. Mino aho fa zay rehetra tonga ao de ho sitranin' Jesosy ho afahan'Andriamanitra na inona mety herin'lay ratsy na nageja sy namatotra anao. Matoky zahay fa raha pratikena zany le ny teny baiboly hoe manaiken'Andriamanitra, manoerany devoly de andositra anareo izy de ho amarin'ny teny, ho amarin'Andriamanitra ny teny zany. Ny derany aja ry voninahitra dia ho an'Andriamanitra irerianka. Zay zany no afatra netiko anareo tamin'ity androandroany ity. Ka dia manamafy azy zany fa ekeo ny tompoandriamanitra, ekeo ny fisiny, ekeo ny heriny, ary toero ny devoly fa aza velanao ny ataony ao aminao zany izy. Toero baiko ny tenin'Andriamanitra zany fa ho hitanao fa andositra anao ny devoly, ho afaka eo an-tany ianao, afaka manao pratika zany ianao any amin'ny tokantrano misy anao any, de afaka manatona anay ihany ko ianao raha mila fanampiana, raha mila fanazavana misimisy kokoa. Ary mbola entana hoe tongavy mamonjy an'ilay fotoam-panafana lehibe zay ataonay andavanandro talata sy alakamisy samy manomboka amin'ny 2 ora sasany, ary alady maraina misy fidirana indroa amin'ny 7 ora sasany sy amin'ny 10 ora ary ny fahatelony amin'ny 2 ora sy sasany atoandro. Vavaka fanafana lehibe matoa ataonay zany rehetra zany driavana satria ny irinay de ny atonga anareo afaka, ary ny irinay ko de ny atonga ny devoly atsapa hoe tena misy olonao, misy mpalompon'Andriamanitra ao, misy fiangonana tena maresy atsika, tena maharava fanjakatsika ao. Ho voninahitr'Andriamanitra nefa izany fa tsy ho anay fiangonana refiandro kely na ho an'ny tenako. Ivavaka atsika amin'izao fotoana zao, apetrao amin'ny fonao tananao na apetrao faritra misy marary fa ivavaka ao. Ry Andriamanitra raiky malala, raiky masina zay ny an-danitra, misaotra anao ny amin'ny teninao netiko teto. Herin'Andriamanitra amonjena zay rehetra mino, herin'Andriamanitra anasitranana zay rehetra mino, herin'Andriamanitra anafana zay rehetra mino ihany koa. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandidy ao, mandidy ny ozona sy ny fanaratsy rehetra iala
eo am'ireo olona zay mangetaeta fanafahana mangetaeta fanasitranana am'ty androandroany ity tsy avelako anao ny ataony eo amin'ny olona zany ny oza sefana ratsy fa tsy maintsy toeriko amin'ny anaran' jesosy tsy maintsy toeriko amin'ny anaran' jesosy ho voninahtr'andriamanitra ny fanasitranana sy ny fanafahana ataon'andriamanitra ho andreo mangetaetan'izany tompo tsofoko rano any ko ho amin'ny fitahina lehibeany ny tsiraray avy isam-batan'olona ary mivavaka aho mba ho tahinao tompo ny famaranana ny etsika voalohany ny amivavaka fanafahana ataonay am'ty herinandro ity ary mba ho tahinao mihoatra lavitra noho zany ko ny etsika fanafahana faro ary rana fansorona diloilo zay ataonay mandritry ny volana me omenanao andriamanitra ny derasiny aja ary voninahitra amin'ny anaran' jesosy amen samotain'andriamanitra avokoa sika rehetra tompoko amin'ny herin'ny ray eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely